politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Efatra amby dimapolo faingo valo amby valopolo isan-jato ny tahapahafaham-panadinana bakalorea ho Antananarivo. Nivoaka androany nivoaka am-pifidianana bakalorea ho Antananarivo. Efatra amby dimapolo faingo valo amby valopolo isan-jato n'ireo ankizy nanala baka no afaka somatsara. 5 faingo sivy folo isan-jato ho an'ny série A1, 4 faingo efatra ho an'ny série A2, 12 faingo fito amby valopolo isan-jato ho an'ny série C, 12 faingo sivy amby sivy folo isan-jato kosa ho an'ny série D. Ny série L dia 12 faingo sivy amby valopolo isan-jato, 12 faingo sivy amby dimapolo isan-jato ho an'ny série S, ary 12 faingo fito amby telopolo isan-jato kosa ho an'ny série OZ. www.ketchka.com. Le choix malin pour des PC d'occasion de qualité. Ny problema le tsena tsy nampianarina ary tsy privilégiena ny malagasy anondrana. Nanamafy ny fisitahan'ny tanteraka amin'ny resaka politika eto Madagasikara iny Rady Rafalimanana anio. Ny olona ny mpandrana malagasy io anankiray dia tsy mivoaka Madagasikara. Fa ny gosina valila anankiroa anaty tubany Dubai ka 10 euro e. Dia raiso amin'izay hoe vidin'le ray kilao aty mbola mora noho le marokana n'le gosy anankiroa. Ny antony dia zao tsy misy nampianatra tsika malagasy andeha hanao l'exportation. Dia ireo olona ireo ihany no mikrean'ilay zizany zay le manao exportation zay mampatonga hoe tsy mila miady amin'ireo tsika. Raha tsy haivina dia tsy naharenesana vaovao ary nangina tanteraka ny tenany efa taonany maro. Manomboka eto kosa dia jery manokana ny mpandraharaha malagasy indrindra ny tanora ny tenany amin'ny alalan'ny ONG fanahy maha-olona izay najorony sy ireo tetikasa roa ho tanterahany manomboka ny volana septambra 2024. Tsy haiko mihitsy ny politika malagasy dia lasa izay ny tety Madagasikara satria tsy fantatray Madagasikara. Fa rehefa vitanay le 2 ans dia zay vao nanapa-kevitra niala teto Madagasikara. Tsika mihitsy ny déconnecté tsika aty amin'ny grande ville. Dia zay no nampatonga anao hoe raha hiteny foana tsika hoe avy aty amin'ny politicien ny vahaolona amin'ny Madagasikara diso zany. Ny vahaolona amin'ny Madagasikara dia avy any fotony ary mila miaina andreo malagasy ireo. Avy any fotony ny vahaolana amin'ny fanavotana amin'ny Madagasikara hoy izy fa tsy avy amin'ny mpanao politika. Verepera nefa hoy izy ny tanora amin'izao fotoana ary misedra olana ny mpandraharaha malagasy. Nanangana orinasa izay mianaka hoe Space Corps. Zay zany malagasy manaiky fa tsy maintsy ho tezitra amiko ny malagasy teny hoe eto ary ny sakafo hanina tsisiko maninona no mieritreritra ny andeha any amin'ny orbite. Teneniko anareo raha manara-baovao nareo mpanao gazety vao tsisy herinandro kory zay na dia efa sambon-danitra ny Sénégal. Dia maninona Sénégalais fantatritsika ny Sénégalais ve mavita dia maninona tsika tsy mavita. Hoe andao tsika nangana centre de recherche ary atao eny Emeritsetroska ilay izy dia eny Emeritsetroska io zany napetraka téléhectare le taninay eny dia ho apetraka io centre eo miaraka amina partenaire anankiefatra zay vahiny. Ireo partenaire ireo tsy hoe tompony fa partenaire fotsiny izy. Rehefa te handraraha ny malagasy rehefa te handraraha ianao mila mivoaka amin'ny Madagasikara mba mijery ary zay foana ny teneko ny passeport tsika io matanjaka be fa aza manaiky fitahan'ny frantsay nareo na mivazaha nareo hoe tsy rehefa mivoaka ny andafy dia natao hoe andafy Frantsa. Dia rehefa makany Frantsa nareo dia tsy mahazo visa milahatra visa itsy. Aza dimy fa Madagasikara ao anatin'ny communauté malais. Tsy mila visa tsika makany amin'ny Asie du Sud-Est. Adidy kely anampiny azy ireo ireto tetikasa goavana roa ireto izay nampahafantarany tamin'ny fomba ofisialy anio tetsy amin'ny havana Ambohida. Ireo daholo ireo association na ohatran'ny hoe fandrarana eto Madagasikara. Tsisy gasy ireo satria ry zareo le manao an'le analyse-n'le dossier amidiny amin'le vahiny ireo le projet anareo. Dia avy eo nareo angatahan'ny garantie hatramin'ny fahasandrazanareo
tsy fantatrareo fa ny malagasy a 98% dia tsy manana accès financière amin'ny banky eto Madagasikara zay amin'ny vahiny daholo ary zay ny tena mampalahelo satria na dia fahasandrazanao ary nentina atao garantie ao amin'ny banky malagasy a dia tsy ekeny io ianao tsy natsikarana ianao tsy vazara ianao tsy sinoa sika ny olantsika malagasy dia zao tsika nosy dia indraindray tsika tsy dia malala loatra ny atao hoe géoéconomique na hoe fandrarana eran-tany raha ny tena marina dia amin'izao raha manaraka vaovao nareo fa be dia be ny firenena mandray fepetra manidy ny sistaniny raha io variole de Saint-Just miditra eto Madagasikara ho sahirantsika satria ohatran'io mihitsy ny fidiran'ny variole teto Madagasikara tamin'ny andro taloha dia rehefa avy eo nisy ripaka amin'ny malagasy ohatrany tamin'ny épidémie amin'ny peste taloha tamin'ny andro fanjanahantany tany mila mandray mesure le plus tôt possible satria raha vao misy an'io ny firenena dia lasa tonga dia tapaka daholo indray ny exportation na ity projet antsika ity ary a mety sahirana ho eken'ny olona le fidiran'ny vokatra makany ivelany. Ankoatra ny fionany tamin'ireo mpandrahara samihafa dia angataka fionana amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta vaovao miandraikitra ny toe-karena ny tenany amantatra ny andraikitry ny fanjakana sy ny andraikitry ny tsy miankina amin'ny fikatsahana ny tombotsoan'ny mpandrahara malagasy. Donc zany mandianina reo mivoaka amin'ny Madagasikara fa zalany fotoana mividy iPhone 15 fa ny angatahako ny mpandrahara sy tanora rehefa mba misy moyen kely dia mivoa amin'ny Madagasikara tsy andehanao selfie sy ndraitrarehtra fa mba farafaratsy mijery tadidio tsara fa nambaketsy Maurice ary nareo a dia tsy andeha hoe hanao vakansa fa ahoana ny fomba ahafahantsika manondrana ny vokatra nakao Maurice ny ady politika anareo a primoany anareo zay fa ny aro mieritreritra hoe reto tanora reto a ahoana ny fomba napitsika azy miaraka tsika na tsy na mifanagary tsika na mifameno tsika na tsy mifameno a andao aloha ampino ireo tanora ireo rehefa satria afa mihitsy miara-tafita. Fifidianana izay tantanana Antananarivo renivohitra kiondalina vaovao ho an'ny fiainam-pirenena. Azo lazaina ho kiondalina vaovao ho an'ny fiainam-pirenena ity fifidianana ben'ny tanàna ho avy ny volana desambra ity, indrindra moa fa ny ho an'Antananarivo renivohitra. Raha ny tantara hatreto dia karazany hoe toy ny fifidianana filoham-pirenena kely mihitsy izay fizahana ny ho mpitantana vaovao ny renivohitra Madagasikara izay. Hatreto dia misy 5 zany ireo efa nilaza fa ho isan'ny kandidà hifaninana amin'izany na koa efa tazana manangasanga na dia mbola tsy niteny mazava ara. Eo ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana izay zanaky Merika Sinina nefa efa ben'ny tanàna Antananarivo teo aloha. Eo koa ny zanaky Farafangana Christian Tabera avy amin'ny antoko politika Kitana ary efa ela no nenana teto Antananarivo ihany koa. Ny filohan'ny filankevim-pitantanana na PCA teo anivon'ny orinasa mpitaterana anabakabaka Madagascar Airlines sady tompona andraikitra teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha Rina Rakotomanga, ny filohan'ny antoko politika Natiora Miarni Rencho ary ny minisitra teo aloha Hervel Ramanatsoa ihany koa dia samy isan'izay teo lasa mpitantana Antananarivo avokoa. Ankoatr'izay dia niarana hita tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara fa ivon'ny fiovana nisy rehetra teo amin'ny firenena ihany koa matetika ny vokatra izay fifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo izay. Tsy aivina moa fa sambany tamin'ny taona 2014 teo no nisy kandidà notoanan'ny fitondram-panjakana lany teto Antananarivo.